Fitiavana malala rehetra ao amin'ny tompo faly miarahabantsika rehetra manerana ny nosy misatrany ampetan-dranomasina amin'izao ora sy fotoana izao. Fantatsika tokoa fa fotoana mampiorooro zao ary tsisy miorooro tsy miorooro na iza milaza azy ho ambony eo amin'ny tany sy ny firenena. Tsy tantara vo zao zany akory fa efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny ela no mampisoka ny olona rehetra araka ny teniny hoe ny oloko rehetra izay natsoiko tsy maintsy asokako any anaty memy mirehitra afo daholo. Fomban'Andriamanitra zany mba entina hanavahana ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, hanavahana ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra, ary aza atao lavitra anao mihitsy zao teny zao hoe efa akaiky ny tompo, efa hakiny azy izy ka de manivana an'izay rehetra azy. Efa nilaza taminareo aho tamin'ny voalohany fa nisan'amy fa 120 vakina isan'andro fa mampahery io no milaza fa tsy maintsy misy ny fampiororona mampangorooro ny vahoaka rehetra. Nefa izy milaza amin'ny 15 hoe tsy hatahotra an'izany ianao. Ary aza matahotra tokoa rehefa miteny izy hoe aza matahotra tsy vitan'izany rehetrarehetra fa na rety mandringana aza matahotra an'izany ianao. Na de isy arivo aza ozy ny 17 lavo eo anilanao, arivo zany anera olona ka betsaka zany. Mampatahotra na hoe ranona lasa way ranona lasa efa manodidina efa ny fianakaviako efa ny fokotaniko efa ny manodidina tanànana rehetrarehetra lasa adododolo ny olona rehetra. Ahoana betsaka zany arivo zany. Ary na misy aza ozy koa ray alina lavo eo akavananao de milaza mihitsy izy fa hoe aza matahotra ianao, satria araka ny teniny de tsy ahavoanao izany. Manana finoana zay foana nilazaiko hatramin'ny ela, manana finoana fa fotoana fitsapan'Andriamanitra ny finoantsika izao. Manana finoana. Milaza izy 10 tsy isy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao akory aza, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra alehanao. Efa Andriamanitra ve raha olona no milaza aminao andidiny anjeliny tapitra zany rehetrarehetra zany hiaro anao eny amin'izay rehetrarehetra alehanao, fa tsy hoe ny metsena ihany na ny miasa ihany, fa ny zay alehanao. Mba tsara ihany manao ny hira rehefa aveo hoe na miorooro aza zao tontolo zao, na miorooro aza ny zavatra rehetra, na ny kotroka tsy matahotra an'izany kotrokotroky ny arety mandringana tsy matahotra an'izany Zava-dehibe ny hafatarantsika mandrakariva an'izany. Ny faharoa, aza dininao ny tenin'Andriamanitra hoe moa misy zava-mahagaga
izay tsy haiko va no maty azany hainy ny manangana azy azadininao zany inona ny atahorantsika velona am'izany zay mino an'Andriamanitra ary inona ny aretina tsy afaky ny vavaka inona ny aretina tsy afaky ny fametrahan-tanana sy ny fanoroana ny devoly izay mitondra zany karazana aretina zany inona ny tsy afaka zany zany maty nitsangana zany nefa maro be nefa nisy teto amin'ny fiangonana FPVM fa tsy zavandriamandeha indroa akory fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra oka mba hatoky an'izany tsika fa tsisy dikany ane ny vavaka sy ny fiaraha-mivavaka raha dino daholy zany rehetrarehetra zany manaraka an'izany mangataka anao mba hatsiaro mandrakariva fa manana didy tsika mpiandry ianao mpiomana ianao na olona tsotra ianao mpandray fanasan'ny tompo anao soratra masina mazava fa ireto famantarana ireto anaraka zay mino zazankely azane tsy mbola mpiandry akory tsy mbola mpiomana akory nefa nataon'Andriamanitra hoe raha mino anao ametrao tanana ny mamanao na ny dadanao zay marary fa io tsy mino io misalasala io matahotra io de nandeha le zazakely dada marary dada tsy mateny tsony nga dada tsy mino an'Andriamanitra mino raha mino dada mitsangana mianaran'i Jesosy tsangany dada aretim-be efa nataony dokotera entina mody zany finoana zany mbola tiako ananantsika tsirairay avy amin'ny fotoana tahaka an'izao manana finoana fa hainy mino ny zavatra rehetra hainy mino raha vao mino anao ny teny alokon'ny vavanao de tonga de amarin'Andriamanitra manana an'izany ianao zay zava-dehibe zay ny fahatelo mba hatanterahana zany finoanao sy ny herim-pinoanao zany de manovo hery vaovao amin'Andriamanitra raha mitady ho kely finoana mangataka ny FPVM rehetra satria fa fanohatra amin'ny ela ny miverina any amin'ny tranon'lay daholo any amin'ny tranon'lay daholo any no mivavaka tsirairay avy mandohalika mifona amin'Andriamanitra tsirairay avy fa raha vao mifona ny antsika amin'Andriamanitra tonga izy de ho akaikitsika azadino zay raha vao mifona amintsika amin'Andriamanitra mifahotantsika rehetrarehetra de fa tonga izy eo akaikitsika ary miaino ny fitarainantsika tiako mba hojerenao ny Isaia 30 ao amin'ny Isaia 30 de milaza eo amin'ny 9:20 ao moa ny aran'i Jesosy manao hoe Isaia 30:20 ko Jehova de mbola hiandry mandra-pamindrana fo aminao le ianao zany olona mahazo famindrampo zany ane olona mandohalika manetry tena mivavaka mifona miandry anao azadino zany miandry anao Andriamanitra amin'izany vavaka sy fona nataonao zany
hamindra fo aminao izy fa tsy hoe hiavonavina na andao anao. Entiny manaraka lehibe indrindra fa Andriamanitra ny fahamarinany Jehovah sambatra zay rehetra miandry azy. Izy andrasana, tsy ny dokotera no andrasana, tsy ny mpitsabo no andrasana, tsy ny coronavirus ho tonga koa no andrasana fa Jehovah zay rehetra miandry azy de sambatra. Zany sambatra zany hoe tonga de ohatrany hoe raha latsaka anaty rano anao de tonga de nisy nandray ohatra ny Petera raha neona tamin'ny tompo izy, raha ianao marina eo Jesosy eo de atsovy aho manatona anao, avy faly iny izy nanam-pinonana izy satria reny ny tenin'Andriamanitra, reny le antso hoe avy ary de vao vita mihitsy zay inisy fa nandeha anaty ranomasina gaga izy. Fa ireo fa Jehovah no miteny na de ny ranomasina aza manaiky izany andehananao tongotra, tsy fahitanao, tsy fandrenao mino an'izany ianao fa nominy amanofa mandra de ny herika izy latsaka. Raha tsy ny tanan'Andriamanitra, ny tanan' Jesosy ny naka azy maty tao izy. Ay akory ny fifaliana hoe nisy nandray nisy namonjy nisy ny tsy nanadino zany ny zava-dehibe io ny fahafantaranao mihitsy fa tonga ny mpamonjy ianao sambatra sahady ianao fa namany voavonjy. Ary ny tiako ataonao vavaka ao anatin'izany tranolay feonan'izany de zao indiny ny 720 fa ianao ry firenena mitoetra ho ziona any Jerosalema de tsy tomany tsony. Tadidio zany tsy tomany tsony fa amindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Zava-dehibe mihitsy zany, zava-dehibe. Amindra fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarainanao. Fa ianao tsy mitaraina de mieritrereta zavatra hafa. Inona ny jerenao, inona ny tompoinao, inona ny oenkinanao. Fa raha vao tsy mitaraina ianao izy koa tsy miaino. Fa raha vao mitaraina ianao araka ny teniny tonga de reny, tonga izy de ho anilanao. Aoka hiditra amin'izany tranolay feonan'izany tsika samy andohalika anana fanetrehitena amin'Andriamanitra de hitaraina ny ndininy manaraka eny tena fanamafisateny eny io. Raha vao reny zany dia hamaly anao izy, hamaly. Ina moa ny famalin'Andriamanitra tsara indrindra de hoe aza matahotra zay ihany. Zay ny famalin'Andriamanitra ary tsy maintsy zay. Raha vao reny io ka tonga ao akaikinao Andriamanitra de aza matahotra zao ihany. Reny zay. Ka dia ngavy ianao mba hanana finoana amin'Andriamanitra aloha. Tovy zava-dehibe zany. Zava-dehibe zany hanana finoana amin'Andriamanitra zany. Fa ny coronavirus araka ny voalaza amin'ny professeur Tiandraza, azafady fa tsy tadidiko ny anarany, Alain, azafady professeur. Raha niditra teto ny pesta ozy ozy, ny teny ny OMS hoe tia mifanafody lafo be, tsy takatra ny vola malagasy. Ka inona arany azo atao araka ny teniny? Avy aloha izahay mpikaroka, izay mpanao rokandro, vita sery vita nana malava eo ozy ozy,
aminona vatona koa vatondra koa azafady zay no mikaroka zay no nahita telo monja ny maty teto amintsika nefa ny amin'ny vahoaka ripaka ny akabeazana sery anio io e sery matoa hoe tapen'ny oronao a de misy vovoka zany de voan'ny sery ianao ohatran'izany sasao ny tananao mba tsy haloto tandremo fotsiny ny loto tandremo ny sery ary araka ny voalazany hoe eo amin'ny elanelan'ny maso anakoroa eo aneo izy eo ny sinius ao ny misy mangatsitsika ka ny orontsika ozy izy a mifoka zavatra mifoka rivotra de le rivotra mangatsitsika io a ino ny tena tiany coronavirus io rivotra mangatsitsika io de mipetraka ao izy tsy maninona mihitsy iny izy raha mipetraka ao herinandro tsy maninona ianao mbola tsisy hafanana tsisy nininna tsisy nininna tsy mikohaka tsy maninona fa io fotsiny ane manao evoka fotsiny ane ianao na amin'inona na amin'inona fa rehefa mafana eo anelanelan'ny masonao io orina eo anelanelan'ny masonao io de maty ho azy le izy ke zany evoka zany angatsy haitsika malagasy nyteny koa ny professeur anankiray nylaza fa hoe azo atao daholany eo zosy na ny voasary makirana efa renareo na ny sakamalao efa renareo na ny ravitsara zay efa renareo mety daholo zany samy manao izy samy manandrana dododolo fa zavatra tsisy dikany korany zay de mahafaka an'io mehevoka rehefa mafana fotsiny eo anatin'le orona mangatsika io a zay izy de maty zavy hoe de hampatahotra rera olona ny afo be tsy mampatahotra atsika ny manota tsy mampatahotra atsika hoe hainao aniko io teo any amin'ny afo be rehefa kelikely sery kely io de mampatahotra mba mieritreritra ihany de miady amin'ny finoana am'izay tsy matahotra ary tompo manana anao a engavy atsika rehetrarehetrarehetra sady anana finoana ny kely finoana moa de mangata finoana amin'Andriamanitra fa zavatra tsy misy dikany zany avy hampatahotra atsika tsirairay avy manaraka an'izany farany teny dada ny rabetsolaribe de mivavaka oatra ny fanaontsika any atokantranotsika tsirairay avy amorora sasany araka ny fanao amorora sasany araka ny fanao alaribe hiteny aminareo ihany aho ampahery anareo ihany aho na izay nylazaiko anareo teo ara de fa samy mieritreritra hoe mety zany dada ho arahanay zany de fa faly am'izay ohatr'izany koa ny alahady ary mangata mafy de mafy de mafy de mafy amin'Andriamanitra mba ho ny an'Andriamanitra ny fivavahantsika kristianina rehetra mba tsy foana ny herinandro masina sy ny paska andro fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny famonjeny de ho avelantsika ve ho foanany de volo fotsiny zao ahafaly azy raha foana io fa ny herintsika rehetrarehetrarehetra sy ny vavakintsika rehetrarehetra kristianina de mba efa samy sitrana daholo ny malagasy ao anatin'izany 5 andro zany herinandro masina inoko fefa tafavoaka ny 5 andro ingavy ianao mba samy vavaka andohalika am'izany foana isanandro mba anahoan'Andriamanitra fa masina izy mahery izy ary resiny zany rehetrarehetrarehetra zany any ahon'ny heriny ny herinandro masina sy ny fitiavany ary ny famonjena atsika olombelona de oka tsy ary mandrakadrivintsika ny teny tompo hoe aza matahotra ny any mpanompoka zay ny fidiko tsy mba hariko voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amen.
fitarainako teny mitodika izy mitsinjay nandreny fitarainako vavaka isika misaotra Jesosy, misaotranao dia misaotranao dia misaotranao dia misaotranao fona satria namana tokoa ianao, zoko tsy mahafoy, ponina ty aminay, miara-mipetraka aminay, miara-monina aminay, miara-misakafo aminay, mifankahazatra aminay. Vahoaka maro be Jesosy nefa
nijoro vavolombelona taminao fa rehefa tena mitaraina tokoa iany aminao ny olona na inona aretiny na de zay efa tena mbavahoana ny fahafatesana azy izay efa nalohany dokotera sy ny hôpitaly rehetrarehetra hoe entomody miandry fahafatesana sisa fa vita ny anjaranay fa rehefa nikikika ny tomany ny antsoantso ny anaranao araka ny teninao Jehovah hoe antsoy aho de ho valiko ny ianao ampahafantariko zava-mahagaga tsy mbola fahitanao ianao be de be nefa ny antso an'izany na ataonao opération na tamin'ny cancer zany eo amin'ny tratrany na amin'ny kibony na inona cancer atao mitovany tao ray minitra ray segondra nanalanao azy sitrana somatsara ny tiafany vahoaka rehetra ary firy ireo fo nijoro vavolombelona fa ianao mihitsy Jesosy ny tonga miara-matory aminay ao an-trano ka ny an'ny mpisotro toka fa maditra be mamono vady tsy manome vola aza tongavanao noho ny vavaka izay ataon'ny rainy na ny vadiny na ny zanany ny antsoantso famonjena avy any aminao de tena tonga tokoa ianao da resaka moramora tamin'ny adabe maraina ny andro tonagaga ny vahoaka rehetrarehetra fa ino ty hitako ty le olona dala be endry be tsy nisotro toka tsony tsy namono vady tsony fa lasa nitady asa fakaty be amin'ny vady aman-janany hainao zany rehetrarehetra zany Jesosy ny angatanay aminao Jesosy de hivavaka tsirairay avy any an-trano zahay isan'andro hamonjy ny tranon'ilay fionana vavaka ny tsirairay avy Jesosy mitaraina aminao mino fa tahaka namonjenao anay FPVM hatramin'ny ela mbola amonjenao anay amin'izao coronavirus tsy misy dikany ane zao aminao tompo tsy misy dikany zany ndra fosam-bava mipetera azy tratra ny gripa mafy be tsy hain'ny dokotera tsony tamin'izany fotoana zany jerenao fotsiny vavaka ny nasenao natao lasa ny gripa kinona moa tsy vitan'ny vavaka Jesosy ampianaro zay ho tianao hivavaka aminao sotra Jesosy de atoky zay tsy manana mandritry ny alina fa ny anjelin'i Jehovah de hitoby manodidina anay sotra Jesosy de naranao ny angatahako zany raina izy any an-danitra ho amasinane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra mehoanay aneo ny anina sahaza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelana izy meloka taminay raiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehovah tompony maro eny mikavona tany rehetra mahereza tompony